Izany natrano kosa isika eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana misedra olana goavana ny tontolo iainana eto amintsika vokatry ny fanaovana tsinotsinona ireo ala. Nisy ny dinikasa izany tanteray ny Komanga sy ny IEP momba n'izay tetsy ampandrana noho ny izarana izay an'izany. 700 hektara hatramin'ny 900 hektara isan-taona no ala ringana sy manjavona eto amintsika. Zava-doza ho an'ny tontolo iainana no mety ho vokatra izany. Hitondrana ny ady hevitra mahakasika an'izay indrindra sy entina anairana ny tsirairay dia niara-nentina ny IEP, ny Komanga ary ny Actisa sy ny GIZ mba entina ampihenana ny olana goavana izay sedraitsika. Atrikasa ity zany iarahana amin'ny IEP Madagasikara dia atrikasa karazana hoe fanaovana sisikevitra na plaidoyer mikasika ny fanombana ala any amin'ny faritra Boeny misy anay vokatry ny fifindramonana olona marobe dia tonga eto zany zay miara-miasa amin'ny IEP mba mitondra an'le olana eto amin'reto tompona ndraiky mpanjakana sy olona nasaina maro ireo mba iarahana mijery zay vahaolana mety azo ampiarina mba ahitana hoe solution tena tsara sy tena maharitra amin'izay vahaolana zay. Zay zany raha ohatra hoe amin'ny teny tsotra ny zavatra natao teto. Dia ato ireo moa zany dia ataon'ny fianarana IEP no atao miaraka amin'ny mpiara-miasa rehetra IEP ary vatsinin'ny GIZ vola. Maro ny vahaolana izay narosin'izy ireo, izay indrindra no antony atrikasa. Ny fahantrana no antony mahabetsaka indrindra, ny fandripahana ny ala araka ny nambaran'ireo tompon'andraikitra. Anisan'ny misedra olana betsaka indrindra amin'izany ireo olona any atsimo raha ny eto amintsika. Mila politika mipetraka mikasika amin'ny fitantanana amin'ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana izarana ireo paikady amin'ny voakasika rehetra.